Manamafy ny fiarabana izay efa natao hatramin'ny voalohany indray zany isika faly miarabantsika rehetra ao anatin'izao fotoana ny fiarahana mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Andro voalohany, faharoa, fahatelo ary fahaefatra zany isika androany. Ao anatin'ilay lohahevitra hoe fantatro izay inoako. Mifampiarahaba isika, mifampiararosoa indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra ary sitrakitsika raha isy asany manokana eo amin'ny fiainantsika izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Koa raha iroso lalindalina mahakasika ny lohahevitra izay dinitsika androany isika dia manasa antsika tsirairay avy mba hiara-iombona fa misy vavaka izay tononona. Vavaka isika tompoko. Isaorana ianao hatrany tompo, ny fahafahanay mbola manana tompo havelomana afaka miaino sy mandray avy amin'ny teninao. Angataka ihany koa zay famelan-keloka maha olombelona sy tanteraka anay. Angataka fahadiovam-po ihany koa zahay. Ary indrindra eto amin'ny fandraisana ny teninao dia mba hialolalana ny fananao masina ny anaran'i Jesosy. Amen. Naverimberina teto hatramin'ny voalohany fa ekentsika amin'ny finoana ny fahitana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra fitiavana. Namafisina izany dia ny fiseho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famindram-pony. Lafiny manokana izay niarahantsika tamin'ny mpanao salamo izy io hoe tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony. Ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsy baikony ny zavatra misy manodidina antsika fa ekena amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fahatsapantsika fa tombontsoantsika ny mbola afaka mifandray amin'io Andriamanitra izay tiantsika io. Nantsoina isika hanao fanandramana ny amin'ny hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Namafisina ihany koa fa ny fomba n'Andriamanitra rehetra izay momba n'Andriamanitra rehetra ka mahasoa ny taranak'olombelona dia efa natao tao amin'ny Kristy. Kolosiana toko 1 ka ny 9:7 ary ny Kolosiana toko 2:7 dia manamafy fa natao tao amin'ny Kristy ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Mahazo antoka isika ao anatin'izao antsoina hoe fivavahana kristianina izao satria Kristy mihitsy ilay nametrahana ny fomba n'Andriamanitra rehetra no ivon'ny fivavahana izay izorantsika. Koa miroso hatrany ary sika eo amin'ny fahalalana ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy teny izay mbola iraisasika amin'ny mpanao salamo izy io nefa amafisy ny Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina toko 4 ka ny 7. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay voavela ny elony, voasarona amin'ny fahotany ary tsy sain'i Jehova eloka izy. Misy fahatsapana manokana noho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany, ny famindram-pony ao anatin'ny planina izay hanomanan'Andriamanitra ny taranak'olombelona ity zavatra voambara ity. Ny antony dia satria tsy afaka hiaina any amin'ny fiainana mandrakizay ny olombelona raha toka mbola mifikitra amin'ny fahotana. Tsy azo atao ny hiaina ao amin'ny fiainana izay nomanin'Andriamanitra ao antsika kanefa isika tsy tafasaraka amin'ny fahotana. Noho izany dia ny toetra maha-Andriamanitra mihitsy no nentiny namolavola-drafitra ahafahana manavotra antsika amin'izay mety ho endrim-pahalemena rehetra
afana manome antoka atsika ny amin'ny ho avy. Efa namafisitsika teto fa ny tanjo ny fahavalo dia ny ahatonga atsika tsy ho tafasaraka amin'ny fahotana fa kosa ho tafasaraka amin'ny ilay pahary. Isaorana ny tompo fa izao fanamafisana izay ambaran'ny Paoly apôstôly izao izay efa nolazainy ny mpanao salamo any amin'ny salamo 2:30 dia zava-dehibe ho an'ny taranak'olombelona ao anatin'izany izy asianao ny izany hoe voavela heloka, voasarona ny fahotana, izany hoe voafafa mihitsy ny mahakasika ny tantarany fahotana iny eo amin'ny fiainan'ny olona ary tsy isain'i Jehova homeloka intsony ny mpanota iray. Ny fanontaniana mandrakariva mipetraka dia hoe mino zany va ianao ary sitraka ao ve zany eo amin'ny fanandramana fiarahantsika amin'Andriamanitra, tsapantsika ve ny filana izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany, izany fomba fiasan'Andriamanitra manasaraka atsika amin'ny fahotana izany mba hahatonga azy tsy isaina intsony hoe ny amin'ny fahotana izay vitantsika tamin'ny lasa fa mamela heloka tanteraka izy. Anisan'ny olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny vokatry ny fahatsapana homeloka. Tsy ilaza fotsiny tsika eo amin'ny sehatra fivavahana izany fa eny amin'ny fiainana andavanandro ny olombelona dia anisan'ny mitarika ho amin'ny fanapahan-kevitra ratsy indrindra ny vesatry ny fahatsapantena homeloka. Asa raha efa nisy fotoana nandalo an'izany isika ny amin'ny fahatsapana ny fahadisoana izay nataontsika efa asan'Andriamanitra nefa izany. Fa kosa raha toa ka tsy miaraka amin'ny finoana ny fomba fiasan'Andriamanitra dia mety hitondra ny olona iray amin'ny fanapahan-kevitra ratsy izay mety tsy ahatonga azy eo amin'ny fibebahana marina akory ny vesatry ny fahatsapantena homeloka. Ary izany indrindra no anehoan'Andriamanitra izao fomba fiasana izao. Ny fiainantsika dia fiainana izay mila famelan-keloka ary izany dia milaza amintsika fa misy zany lalana izay natolotr'Andriamanitra mba hahafahantsika ho tonga amin'izany hoe mahazo famelan-keloka tena izy izany, manala ny vesatry ny mety fahatsapana meloka eo amin'ny fiainantsika. Marina fa ao amin'ny Jaona 1:1 ka ny 9:9 hatramin'ny 10 dia miresaka izy ny amin'ny hoe ny 9:7 moa dia milaza izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika ka manaiky mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra mahakasika an'io mahampanotantsika io dia mahatoky sy marina izy. Ny famarinan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra izay omban'ny fitiavana amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia afaka manamarina antsika satria afaka manasaraka antsika ny amin'izay mety ho endriky ny heloka na inona io na inona. Zao nefa mifanakaiky dia mifanakaiky ny fandrika ataon'ny fahavalo. Ary fomba fiasan'ny fahavalo izay fandresantsika teto, fahavalon'Andriamanitra zany izay mitsangana ao fahavalontsika ihany koa, dia ny ampifangaro ny fomba fiasan'Andriamanitra mba hahatonga fahadisoana eo amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona. Ny programan'Andriamanitra dia famelan-keloka ary olona anankiray izay mahatsapa tsy fahatanterahana ka miaiky ny elony ary tonga amin'ny fibebahana. Fa ny fomba fiasan'ny Satana kosa izay fahavalon'Andriamanitra dia ataony tsy mahatsapa fahotana ny olona ary mety na dia mahatsapa fahotana aza dia manamary-tena. Tsy ho tonga mihitsy ao amin'ny planina tanjon'Andriamanitra anatin'ny planina izay anafaka ny olona, ampisaraka ny olona amin'ny fahotana io fomba fiasan'ny fahavalo io. Ary izay no mahatonga ny mpanao salamo mizara ny faharesen-dahatra tao aminy. Tsara moa ny mampatsiaro fa ity planina izay napetrak'Andriamanitra ity dia tsy niankina amintsika fa miainga avy aminy amin'ny fomba feno. Raha mamaky isika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:30 ity famelan-keloka ity
dia hialohavan'ny fibebahana. Kanefa ny mahaliana dia izao. Ambara ao amin'ny tiasan'ny apôstôly 5:8 ity. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra anome fibebahana sy famelan-keloka. Ry havana malala, na dia ny fibebahana izay ahafahantsika mahazo famelan-keloka aza, dia efa eo am-pelatanan'Andriamanitra atolotra raisitsika amin'ny finoana raha ekentsika izany. Tsy mitaky atsika hanao fibebahan'Andriamanitra, fa mangataka atsika izy handray ny fibebahana izay efa homaniny miaraka amin'ny famelan-keloka mifanaraka amin'izany. Inona ny antony? Satria fantatry ny tompo loatra ny fomba fiasan'ny fahavalo. Raha toa mantsy ka mahazo vahana eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray ny fahavalo, dia na izy tsy ho tonga amin'ny fiekenkeloka, tsy ho tonga fibebahana marina, na miezaka mibebaka izy kanefa tsy ilay avy amin'Andriamanitra, dia hiafara amin'ny fanapahan-kevitra ratsy eo amin'ny fiainana izany. Na koa izy atao amin'ny ilany mety tsy hanaiky diso mihitsy ka ilaza fa tsy nanota izy, tsy izy ny diso, ary ny tena olana amin'izy io dia zao mitady olona hafa mba ho diso eo amin'ny toerany. Izany fomba fiasa izany dia tsy vaovao amintsika. Hitantsika izany eny amin'ny fiarahamonina eny, hitantsika izany eny amin'ny fomba fiainana andavanandro eny, fa rehefa tsy te ho diso ny olona dia mitady olona hafa izy hodisoana. Ary toa mihevitra izy fa rehefa diso ny hafa dia marina ho azy izy. Fitaka izany ry havana malala, fa ny fibebahana tena izy dia atolotra atsika avy eo amin'ny planina ny drafitry ny famonjena izay ao amin'ny Kristy izany. Ny averimberina mandrakariva dia hoe mino izany va ianao, satria tokony ho fantatsika izay inontsika. Ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra tsara, mamindra fo, manomana fibebahana sy famelan-keloka miaraka io, raisina amin'ny finoana. Marina fa misy fotoana tsy maintsy asaina maneho fibebahana ampabe maso ny olona iray. Inona no antony? Satria ampabe maso ihany koa ny nanaovany ny fahadisoana, ka misy fiantraikany mety hamotika ny ara-panahin'ny hafa izany. Ny fibebahany amin'Andriamanitra dia nazo manokana iny, fa satria takiana mba anavotra na atao hoe hanampy ny hafa izany fibebahana ampabe maso izany, dia mandinika izy ary tokony ataony izany raha toa ka ilaina. Fa ny zava-dehibe dia ny fahafantarana fa manomana fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny mpanota ny tompo. Ny lafiny anankiray faharoa izay entsika mamarana izao fotoana izao dia ny fahafahantsika mamela heloka ihany koa. Ny olona iray izay tena mahatsapa fa afaka mivesatry ny fahadisoana satria nahazo famelan-keloka tanteraka, mino ny famelan-keloka avy amin'ny tompo, dia afaka mamela heloka ny hafa. Ny fiarahamonina dia indraindray milaza manao hoe ifamelan-keloka io ane raha mamela ny hafa ianao amin'izay ataony dia fahalemena izany. Ny fanohitra amin'izany ny zavatra tena misy, satria ny olona afaka mamela heloka dia ny olona nahazaka ny heloka izay hitany na natao taminy. Koa eo amin'ny fomba fijery ny planin'ny famonjena, eo amin'ny fomba fijery ny fiainana ara-panahy izay miomana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, dia azo lazaina hoe lalana anankiray izay hiazona ny finoantsika ao amin'ny lalana ara-panahy mihitsy, izany hoe mamela heloka ny hafa izany. Ao amin'ny Matio 5 dia milaza izy manao hoe raha iny ianao andeha hivavaka iny anatitra fanatitra, eo ianao mahatsiaro hoe tokony mbola hisy famelan-keloka atao, dia atao izany. Ny olona anankiray izay tsy nahatsapa marina ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, sarotra ho azy ny hamela heloka ny hafa. Isaorantsika ny tompo fa noho ny fahafantarana fa ny drafitry ny famonjena dia manolotra antsika fibebahana tena izy, arahana famelan-keloka azo antoka, dia mitaona antsika ary misy akony eo amin'ny fiainantsika koa, ahafahantsika mamela heloka ny hafa. Koa tiako indrindra amin'ity fotoana ity ny hitondram-bavaka, izany fanandramana izany,
mino an'Andriamanitra isika, fantatsika izy amin'ny fomba fiasany, ekentsika amin'ny finoana izany ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mitohy misy akony amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Koa ankehitriny raha mandalo izany fanandramana izany ianao mahatsapa fa mila ny fibebahana marina tokoa, dia fotoana indrindra tokony hahafaka antsika izao fotoana izao. Mangataka antsika ary mangataka anao mba hiombona fa hisy vavaka izay ho tononona. Vavaka isika tokoa. Isaorana ianao an-trano Tompo ny fafahana manana fahazahoanantoka ny amin'ny famelan-keloka. Isaorana ihany koa ny amin'ny drafitry ny famonjena izay manolotra fibebahana meloza ny famelan-keloka izany. Ataovy matoky izany planina azo antoka izany izahay Tompo. Ary eo amin'ny fanandraman'ny finoana andehananay eo amin'ny seritry ny ara-panahy iomanina ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia aoka atoky izany drafitry ny famonjena izany izahay. Atoky ny fahatsaranao, atoky ny fomba fiasanao ihany koa. Ary maniry izay Tompo mba tsy ho fitaovana eo ampelantanan'ny fahavalo ireo endry zavatra maro samihafa izay mety amotika ny maha-izy anay indrindra ny fiomanana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Mety manana fahotana malaky mahazo anay izahay, kanefa matoky izay Tompo fa raha eto am-pitolomana dia ny fomba fiasanao azo antoka indrindrany anafaka anay, anome anay fiadanana ao anaty ary ananay fanantenana ho fanantenana ihany koa an'izay mifampikasoko aminay. Tononona izany vavaka izany ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.